Roapolo jolay 2025. Fantatrao ve izany taty malaza izany? Fotoana manokana na noloran'ny mpanjakavavy Ranavalona faharoa ny nosintsika Madagasikara ho an'i Kristy tamin'ny fotoana nametrahana ny vady fehizoro ny fiangonana tao anaty rova tao. Andao hotsahivintsika izany daty izany 450 taona tsy aoriana, mbola hany vahaolana ho an'i Madagasikara ve Kristy? Manasa anao andao hiaraka hianatra n'izany lohahevitra izany isika. Misy ny famelabelarana izay karakarain'ny tohivakan'ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté ao amin'ny FJKM Analakely amin'ny 3 jolay amin'ny 2 tolakandro, alahady 3 jolay amin'ny 2 tolakandro, famelabelarana iarahantsika amin'ny mpitandrina Rakotona Valona Maholy. Manasa anao ary tongava soa hiaraka hianatra, ampita amin'ny taranaka mandimby ihany koa ny soatoavina lehibe napetraky ny teo aloha ary ndao tohizana fa i Kristy ny mpanjaka n'ity firenentsika ity.